Isany andraikitry ny toeram-panabeazana iray ny fanatanterahana ny famolavolana azy ireo na dia mbola tsy manomboka amin'ny fotoanan'ny fianarana aza. Isany amin'izany ohatra ny sekoly anankiray Bonne Semelle dia zaza itsy Analamahitsy izay mandray ankizy manomboka amin'ny 7 volana. Saika mirona any amin'ny fandefasana ny zanaka any amin'ny akanjaza ny ray aman-dreny noho izy ireo samy manana ny tonazy avokoa ka tsy afaka ny hanao fanaraha-maso ny zanany. Manomboka amin'ny 7 volana dia efa raisin'ny renakany ireny ny ankizy. Isany manampy ny ray aman-dreny amin'izany ny Bonne Semelle tia zaza Analamahitsy izay sady mandray ireo zaza manomboka amin'ny 7 volana. Amin'ny ankapobeny dia tsy mbola mahazatra antsika malagasy ny hoe crèche kanefany raha tena misafidy dia raha miasina eny dia ny any amin'ny akano fibeazana na ny crèche no tsara beazina indrindra zaza. Any voajery manokana ny amazazazy ny fivelaran-tsainy ny maizy azy na fahadiovana famoahana ireo karazana vavahady-tsainy manontolo amin'ny alalan'ny lalao sy kilalao avokoa no anokafana izany vavahady-tsainy ankizy izany. Mba hisian'ny fanaraha-maso mitoy eo amin'ny fanabeazana ireo ankizy dia nanokatra kilasy fanabeazana fotsitra ambaratonga voalohany tia Akanjazy ity. Tahaka ireo sekoly tsy miankina hafa dia tamin'ny herinandro ity avokoa no nanatanteraka ny famaranana ny tompianarana ny sekoly. Misy arak'izany androany ny fampisehoana nandraisan'ireo mpianatra anjara ka aloha hevitra tamin'izany ny hoe malagasy aho. Misafidy zay ny lohahevitra hoe malagasy aho, fière d'être malagasy. Ankehitriny dia malaza ny hoe expression française ary expression française raha teo izahay fa na izany ara dia mahatsapa ny amin'ny hoe malagasy aho ary izay ny amin'ny hoe toe-tenany ny maizy azy manontolo ny kolotsainy fa ny fianarana sy ny fanabeazana no hoe dirana amin'ireo tenim-pirenena vahiny. Mametraka sehatra fanakalozan-kevitra amin'ny ray aman-dreny ny mpanabe eto ary misy lohahevitra 3 isa-taona. Ny lohahevitra nobanjin'ireo tamin'ny tindry amin'ny toraka ity moa dia ny mahakasika indrindra ny hoe ho tafita sy ahomby ny zanako. Fa nanasongadina ny lanonana androany ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo ankizy isan'ny mendrika indrindra. Izany eo raha nahazo ny voalohany sy ny faharoa isaky ny kilasy. Ny tota amin'ny fizarana ny bulletin ankizy ny fotoana androany ary raha ny fantatra dia amin'ny fahavalo ny volana oktobra ho avy izao no fidirana amin'ny taom-pianarana manaraka.